Sehatry ny fanatanjahantena mpitsabo ara-panatanjahantena sy mpanazatra hatrany amin'ny 13 mianadahy avy eto Madagasikara, avy eo amin'ny Nosy Maurice, avy eo Comore no manaraka fiofanana mandritra ny 3 andro momba ilay antsoina hoe médecine de sport etsy Amparibe no anatanterahana izy ireo izany fiofanana izany. Tsara ny anarahana ny fiofanana tahaka izao ahafahana manamafy ny fahaiza-manao eo amin'izay tontolo ny fanatanjahantena izay. Nahazo fiofanana mikasika ny médecine du sport avy amin'ny comité olympique malagasy amin'ny alalan'ny comité olympique iraisam-pirenena ireo mpitsabo ara-panatanjahantena sy mpanazatra miisa 13 avy aty amin'ny faritry ny ranomasimbe indianina saika malagasy avokoa ny akabeazan'izy ireo. Nitarika ny fiofanana ny dokotera Kistaredy avy eo amin'ny sport médical unité de Maurice niaraka tamin'ireo mpitsabo malagasy 4 avy eto Madagasikara isan'ny lohahevitra nodiniana nandritra ity fiofanana ity ny fandraisan'ny atleta ny fanafody mampatanjaka sy ny fomba iadivana amin'izany ny fanaraha-maso ny famerenana ny fahasalaman'ny atleta orin'ny ratra mahazo azy toy ny fahavoazana eo amin'ny lohalika ohatra izay be mpahazo ny mpanao fanatanjahantena. Noresahana ihany koa nandritra ny fiofanana mikasika ny ekipa teknika nandraikitra ny fitsaboana ny atleta mandritra ny fifaninanana. Marihina fa ny fandaharana asa ny comité olympique malagasy izao fiofanana izao. Ny tombontsoa azo amin'ny commission médicale zany dia voalohany indrindra aloha ny fanaovana fanatanjahantena ankehitriny dia science appliquée au sport zany hoe tsy vitan'ny entraîneur irery intsony ny fanomanana an'ireny atleta ireny sy ny fanaovana compétition fa tsy maintsy misy dokotera mahay ny médecine sportive sy afaka manao ny fampianarana momba ny contrôle antidopage zany hoe raha tsy miara-miasa amin'ny médecine sportive zany ny entraîneur dia tsy afaka androso mihitsy Madagasikara. Na ny ministère ny tanora sy ny fanatanjahantena ary moa dia efa miezaka ny ametraka ny rafitra manokana ho an'ny resaka médecine sportive eto Madagasikara izay raha miasa ny comité olympique sy ny ministère ny tanora sy ny fanatanjahantena zany hoe ezahana tsikelikely zany mba hampisy an'izay eto Madagasikara. Dingana manaraka ny fikarakarana ny cour continental atao an'ny Afrika iray manontolo izay kasaina atao eto Madagasikara amin'ny taona 2024. Nandritra ny lanonam-pamaranana ity fiofanana ity dia notolora ny comité olympique malagasy taratasy fanamarinana avokoa ireo mpiofana rehetra nandray anjara.